Fahalimerabantsika tsirairay avy-indray tratro zoma maraina fa 1 volana aprily izao. Misaotra an'Andriamanitra trano isika fa mbola nomeny ny famindrampony sy ny fitiavany ary koa fifaliana lehibe monanantsika satria afaka mifandray amin'isika. Alohan'ny hiderantsika ny mofinaina an'io dia vavaka isika. Ianay tsara indrizan-danitro mbola vempisaoranao zahay eny amin'ny tombontona meno anay. Isaoranay ianao ny zavatra rehetra eny fa na dia tsy hainay ara ny anton-javatra mety tsy tsara kanefa isaoranay aminao mandrakariva. Misaotra anao ihany koa satria inonay fa mitantana anay hatrany ianao ary miay ny ankonina tsirairay avy eto, misy ny tsy salama. Tianay ihany koa mametraka anazy eo am-pelantananao. Misy ny sairana ara-pivelomana dia mety izy ianao mangy an'ireny tokantrano ireny. Indray ny tenao izahay dia aoka ianao hiasa am-ponay ihany koa nananay ny fanantenana avy aminao. Tonoina sy angatany aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe fahazavana bebe kokoa hatrany. Nalaina am-pitoriteny toko voalohany 17 manao hoe ary nampiasaiko ny foko mba hitady sy hikatsaka ny mpahendrena ny zavatra rehetra izay atao aty ambanin'ny lanitra. Amen. Na manao ahoana fandrosoan'ny fahalalan'ny olombelona, aoka tsy hiseritseritra na kely aza fa tsy ilaina ny mandalina mitohy ny soratra masina mba azahoana fahazavana bebe kokoa. Antsoina isika tsirairay handinika ny faminaniana amin'ny mahavaoka an'Andriamanitra antsika. Tsy maintsy fantaritsika tsara ny tara-pahazavana rehetra tolotr'Andriamanitra antsika. Tokony ho raisintsika ny tara-pahazavana voalohany fahamarinana ary amin'ny fandiniana-bavaka dia azo fahazavana bebe kokoa isika izay azo zaraina amin'ny hafa. Raha milanina sy afa-po amin'ny fahazavana ananany ankehitriny ny vahoaka an'Andriamanitra dia azo antoka fa tsy hankasitraka azy ireo izy amin'izany. Sitrapony ny androsoan'izy ireo hatrany ka handraisa ny fahazavana mitombo hatrany. Tsy mahafaly an'Andriamanitra ny toe-tsain'ny fiangonana ankehitriny, nanjary natokotena ny fiangonana ka tsy mahatsapa ny filàn'ny fahamarinana sy fahazavana bebe kokoa. Miaina ao anatin'ny vanim-potoana izay asan'ny Satana mafy etsy eroa isika dia eo ankavanana sy ankavia, eo aloha sy ao aoriana, nefa dia matory isika vahoaka an'Andriamanitra. Fanirian'Andriamanitra ny isian'ny antso avo manetsika ny vahoakany ho amin'ny asa. Tsy mandray ny tara-pahazavana avy any an-danitra ny olona sasany fa ny fanohitra amin'izany no ataony. Samy mamoaka ny heviny momba ny tsinjomandry avy amin'Andriamanitra, na ny pejy voasoratra na ny mpitoriteny eny amin'ny pilipitra, kanefa tsy hankasitrahan'ny fanahy masina na ny tenin'Andriamanitra ny zavatra ataony. Tsy salasalana fa tsy misy olombelona na vondron'olombelona tokony hanao tsangakevitra momba ny lohahevitra lehibe toy izany raha tsy misy n'izao no lazain'i Jehovah mazava manohana azy. Rehefa olona be fahalemena, mora andairan'ny fitaomany manodidina amin'ny lafiny sasany sy manana foronana na koa toetra izay nikolokoloana izay lavitra ny fahendrena na ny fisainana ara-panahy no mamakafaka ny ten'Andriamanitra sy manandrana amin'ny tsara momba n'izay atao hoe avy amin'Andriamanitra sy avy amin'ny olombelona, dia miasa tsy misy tolotsaina avy amin'Andriamanitra izy ireo. Tsy ambin'ny tompo izany asa izany ary tsy vitan'izany fa ho loza ny vokany na ho amin'izay manao an'ilay asa na ho amin'izay manaiky an'izany ho avy amin'Andriamanitra. Noho izany dia tokony hitandrina manjakariva isika ny amin'ny zavatra rehetra misy ka hanolo-tena mba ho tarito ny fanahy masina tokoa any. Amen. Iranay tsara indrindra izay any an-danitro, matoky ianao izahay fa miasa ao anivonay tsara ianao ary mangataka aminao mba hampihitry ny izaonay mba ny ananay araka ny fahamarinana avy aminao. Tonoina sy angatany aminaran'i Jesosy. Amen.
Maria.